Ilay mahery fo manitry tena. Ilay mahery fo manitry tena. Izay no tinika ifanaovantsika amin'ny ity maraina ity, manasanao ampitiavana. Miarabantsika rehetra indray tafahoana somatsara amin'izao maraina izao. Trahatra ity fotoana ity samy velon'aina. Azo antoka fa samy natoro isika ary men'Andriamanitra antsika ny hery ary dia nofoaziny ary dia tafahoana indray amin'izao fandarana izao. Ny tompo anio hombanao, ny fiadanany ao aminao sy ny ankohonanao. Andeha ary hivavaka isika raha nomboka izao dinika mahafinaritra izao. Jehova rainay izay any an-danitro, ampifaliana tokoa no iantsona ny anaranao satria tsapanay ny fitantananao anay tamin'ny alina mangina iny ka nofoazinao izay natratra izao maraina vaovao izay. Tsy herinay natanjaka izany fa noho ny fitantananao sy ny famondramponao. Ankehitriny ary dia matsapa kosa nefa izay ny tsy fahatanterahanay, koa mangataka famelan-keloka sy fanadiovana izay Andriamanitro. Ary raha andinika ny teninao izay dia tomoera temponay amin'ny lalan'ny fahenoana masina hitarika anay ho amin'ny marina rehetra. Amin'ny anarana Kristina angatana izany vavaka foy izany. Amen. Hébreu 10:7 ilay andinina tao tadidina. Tsarovo ny mpitondra anareo izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Evero ny niafaran'ny fiainany ka arao izany. Tsarovo ny mpitondra anareo. Androany isika dia hijerynay ny tantaran'ny Josoa. Josoa ilay olo malaza ny finoana tahaka ny Kaleba. Ilay mahery fo manetry tena. Ny zavatra hita dia izao. Nataon'ny fizarana ny tany, hitantsika tamin'ny lasa. Teo amin'ny fizarana ny tany, ny fizaran-tany. I Kaleba no nahazo ny lova voalohany. Dia nalefa ny tsikelikely, nalefa ny fizarana. I Josoa no nizarany tany tamin'ny fokony Israely. Mena ny anjarany vahoaka Israely rehetra rehetra. Fa ny Josoa no farany indrindra. Mampieritreritra zany. Mpitarika Josoa. Niaritra ny mafy Josoa. Nefa rehefa natao ny fizaran-tany, raha amin'izao taranaka zao, amin'izao misy izao, matetika ny mpitarika ny miezaka mahazo voalohany izay tombontsoa rehetra tokony ho azo. Fa tsy izany ny Josoa. Josoa no nahazo farany. Andeha jerepantsika ny voalaza amin'ny bokon'i Josoa 7:20 ka ny 9:20 sy ny manaraka. Dia vitany ny nizarana ny tany olovany araka ny faritaniny, ka dia nomeny zanak'Israely lova teo aminy koa Josoa zanaky Nona. Araka ny tenin'i Jehova dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahany, dia Timnata Sera any amin'ny tany avoanan'ny Efraima, dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra teo. Hitantsika tsara zany fa rehefa vita ny fizaran-tany ho an'ny zanak'Israely rehetra ho lovany, zay vao nahazo Josoa. Midika inona re zany? Toe-javatra zany. Izy no nahazo ny anjara lova farany indrindra. Marina fa azon'ny Josoa natao ny tonga dia naka teny am-piandohana. Tsy izany no nataony. Farany indrindra. Ary voalaza fa ny tany azony dia hoe Timnata Sera. Dikany hoe Timnata Sera io dia teny rombosaraka izy ireo dia hoe Timnata dia hoe anjara. Zay no dikany. Na faritany. Ary le hoe Sera dia midika hoe sisa. Zany hoe rehefa tena jerena zany hoe Timnata Sera dia hoe ny faritra sisa, ny anjara sisa tavela. Zay mba azon'ny Josoa. Kanefa dia teo izy no nanamboatra tanàna. Efa antitra izy. Efa lehibe zokiolona Josoa.
fomba nanamboatra tanàna ho azy no karakarainy aloha ny taranak'Israely. Zany ny tena mpitarika, zany ny tena toe-tsain'ny mpitarika zay mitsinjo mandrakariva ireo vahoaka zay tariny. Toetra mendrika nananany Josoa izany. Josoa mantsy ilay mpitarika faharoan'ny Israely. Hitantsika tsara fa nahazo ny anjarany avokoa ny vahoaka, nahazo ny anjarany tsirairay avy. Tsy mba nifidy tanàna be ponina na tanàna mavokatra Josoa ho lovany, fa tanàna tsotra sisan-javatra no mba azo ny Josoa. Mpitarika manetry tena. Mila mpitarika tahakan'izany izao fiainantsika ankehitriny izao. Mpitarika manetry tena, tsy mpitarika mizaozao, tsy mpitarika manandra-tena, fa mpitarika manetry tena. Zany no ilainy izao taranaka ankehitriny izao. Mila anao manetry tena koa Andriamanitra ankehitriny. Niorona teo akaikin'ny silo ity Timnata Sera ity. Zany hoe mahafinaritra zany. Na dia toerana tsotra aza, dia teo amin'ny manodidina fitoerana masina no nisy an'ny tanàna zay nandroina Josoa ny vohitra honenany. Zay manambara ny laharam-pahamehan'i Josoa izany amin'ny nireketany fony. Azo antoka fa tsy ho nandany fangatahan Josoa ho lova ny firenena Israely raha nangataka izy. Fa na izany aza, dia naleo ny Josoa ny aina tamin'ny fiainana tsotra, ny fantoka amin'ny zava-dehibe indrindra, dia nanome lanja ny vavaka izay nataon'i Davida araka ny voalaza amin'ny Salama 7:20 manao hoe: zavatra ray loha no nangatahako amin'ny Jehova. Izany no tadiavo dia nitoetra ohatran'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempoliny. Mpitarika manetry tena. Ry mpiara-midinika namana, lesona lehibe ho ahy, lesona lehibe ho antsika izany toetra ny Josoa izany, ilay olo malaza ny finoana. Tsy vitany hoe nanana herim-pozy nitarika, fa mpitarika manetry tena ihany koa. Ary nanome lanja ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ary zay ny zava-dehibe, ny olona manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra dia tonga any amin'ny fanetretena, miaina amin'ny fiainana tsotra eo akaikin'Andriamanitra. Tiako mba ianao ihany koa io Josoa io androany. Tiako mba ao anatinao ihany koa, anananao ihany koa izany toe-tsaina manetry tena izany, kanefa mahery fo eo amin'ny zavatra atao. Mety tsika mbavaka izany, ary mety nambavaka ihany koa ny fanapahan-kevitra izay raisinao amin'izao ora izao. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavana, tianay ihany koa ny mba ho tahaka ny Josoa mahery fo sy manetry tena, mametraka ny hafa ho lahara-paha ho voalohany, ho eo aloha, fa Josoa kosa izy no farany indrindra teo amin'izay fizarana tany izay tokony ho lovana. Zany fanetretena izany, zany fiainana izany mba tiana ho tahafin'Andriamanitra. Tsy vitanay nefa izany raha tsy fanampianao ka ny fanena masina no arotsaka ao ty amponay mba hanananay izany toetra manetry tena tahaka nataon'i Jesosy zanakao ihany koa raha teto an-tany izy. Nanetry tena izy, nafoy ny zaony, ka dia ho famonjena ho anay izany. Apetraka be tananao ary ny tontolo andronay androany, aza mafoina mahasaraka anay amin'ny naran'i Kristy no angatana ny vavaka.